Toy izao ndray avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. KRISTY ao anatinao ve? Efa hita taratra tao amin'ny Melkisedeka. Ako voasoratra amin'ny Genesis 4:4-20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Melkisedeka mpanjaka ny Salema, nivoaka nitondra mofo sy divay, ary izy dia mpisoron'Andriamanitra avo indrindra. Voasoratra fa hisolo azy. Araka ny voasoratra ao amin'ny Salamo 104 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: efa nianiny Jehova ka tsy hanenina, ianao no mpisorona mandrakizay araka ny fanaon'ny Melkisedeka. Izay tanteraka taty aoriana. Araka ny voasoratra ao amin'ny Hebreo 5:5-9 amin'ny anaran'i Jesosy, dia toy izany koa KRISTY. Tsy izy no nanandratra ny tenany ho mpisorona be, fa ilay nanao taminy hoe zanako ianao, izao niteraka anao androany, ary toy ny lazainy eo amin'ny teny hafa koa hoe ianao no mpisorona mandrakizay araka ny fanaon'ny Melkisedeka. Ho mpiantoka anao, araka ny amin'ny Hebreo 7:2-20 amin'ny anaran'i Jesosy dia tahaka izany koa nanaovana an'i Jesosy ho mpiantoka ny fanekena tsara lavitra. Matoky, mivavaka isika. Ray eo, mideranao ao, fa efa nomaninao hatramin'ny voalohany ho mpiantoka tsara lavitra anay olonao KRISTY zanakao. Misaotra anao mitsinjo ny ho avinay. Amen. Mandra-pioana tompoko.